mitady toerana hafa tsy dia misy olona ka. Fa maninona nefa eto e? Efa tsy dia misy toerana malalaka sy malomaloka ankoatran'ny eto intsony ange e? Ka eto angerineny be olona loatra dia hitanio ny sakafontsika e. Sa tsara ny sakafo nentin'ny eno ao? Trondro kely no netiko anao ao. Ahoana, tianao? Tiako ka. Ny zavatra rehetra nge rehefa avy any amin'ny eny dia tsara daholo e. Tiako loatra ianao ity sombiny haiko a. Nanahoana aloha izy tao e? Mora kely reriny eny ah. Sady za ngeriny eny efa nianatra lesona foana e. Izany e? Ay, tsara kosa izany. Hianatra tsara anganarina eny ah, dia mahita asa tsara dia za indray no mitady vola fa ny eny amin'izay ah mipetraka fotsiny. Mianara tsara inganary e? Azafady eo, misy olona veto akaikinareo eto? Afaka mba misakafo eto ve izay fa tsy mahita toerana intsony? Ohatrany tsy misy eto roneny e? Neny! Tsy misy ka. Ohatrany hoe fantatra izany ianao e? Za tsy mahafantatra anao. Tena tsy vahiny amiko ny endrikao ka. Hoanao aingana ny sakafonao sombiny haiko fa maikitsika. Fa maika ho aiza fa mbola ela nge vao hiditra e. Neny koa izany. Neny ah, mba homeo aty nge io rano azafady e. Aleo tonga dia mba velariko eto ty lamby ity mba hiandro toerana so misy maka eo fa hiantso vady aman-janako vetivety azafady. Ataovy ato aloha ireo sakafonao ireo dia ndao ifindraikana fa tsy mety eto ka. Fa maninona nefa e? Ny sakafo tsy mbola nietsika akory dia... Tsy mila be fanontaniana ianao fa ndao andeha fotsiny e. Ho eto aty ho entiko ireny. Neny koa izany. Dia aiza indray izany zao tsika ny ahita toerana? Izay mitady dia ahita hono baiboly. Mitady hafa dia ahita. Mitovy ihany izany e. Ary ndao aingana, ndao vila aty. Dia anivatsiva olona misakafo ao very eny fa lalana malalaka be io ah. Manao azafady re tompoko azafady a. Tena tsy azoko mihitsy koa neny ka. Teo anteny hoe hitady toerana hafa tsy nientiny eny fa hoe mety be teny. Eo am-pisakafoana indray ihany koa tabaisinao. Aiza indray zao tsika nahita toerana malomaloka sy tsara ohatran'iny? Tena irija mihitsy ianao mitantana zaza miaraka aminy eny. Ino izany ny zanaka ry zareo? Nanala fanadinana taty ihany koa. Mihaino avy eny eny e. Fino ty malasa sainanao e. Mahatoky ny fahaizanjanao ka romenja. Tsy misy tokony ampitebiteby azy zany. Nahitany haingo andro any. Haingo iza? Haingonao ko haingo iza indray e. Teo akaiky nisy mianaka lesaka mipetrahantsika. Fa tsy nisy olona ary teo akaikitsika ko. Tsy te hifanena aminao angamba izy. Izy aza nandaha be ny lazaiko fa olo-patatro. Dia veriko fa diso ny fijeriko fa vao niala teo amin'ilay toerana izy. Dia nanamafy maha izy azy izany. Nanala fanadinana tany ihany koa ny zanany? Tsy maintsy zanany izy satria miantsoneny azy. Everiko fa tsy miteraka ange izy iny e. Avelo izany hoanika. Tsy hitako izay tokony hampiasa sainanao amin'izany. Nanambady izy izany dia niterakako. Ary andao isakafo e... Nitaona n'ilay zaza toa mitovitovy amin'ny roja raha ny fijeriko azy a. Zany ve? Avelo an'izany hoa. Aleo aho any amin'janako fa sy... Lala zaza sady dia endrika eo na vela e. Ahoana?
fatifaty kely kosa ny zanak'ry zareoko dia nendrika nireny be ano mihitsy ny nahafindra. Tsara ery mijery azy ireo, fianakaviana finaritra. Izy mivady mihitsy ny miara-manotrina anjana ny manala fanadinana. Tsy miova mihitsy ilay vadiko. Vadiko taloha mantsy. Nefa azo atao hoe mbola vadiko ihany satria mbola tsy voafafano sy ninerahana nanao tany amin'ny fanjakana taona maro lasa izay. Neny eo, niny Ahoana e? fa maninona ho aniny? Mahandro laoka ka. Fa ineny mitomany angeny tiako anontaniana e. Tsy maninona ka. Aza mandanga morona eny a. Zangery eny mba efa lehibe ihany e. Azonao hitantarana izay mampalahelo anao. Dia aza mody atao indray hoe voan'ny tongolo na ditsoka ny masonao fa tsy zazakely intsony ange zarina eny e. Neny a, ao fafako ny ranomasonao a, dia tantarao amin'izay hoe inona ny mampalahelo anao. Tsy manana ho tantaraina aminao asombiny haiko satria tsy tadidiko intsony ara hoe inona no nahazo ateo. Tonga indray ny eny. Marina izany e. Vao mahita anao ange aho dia adiniko daholo ny olana mahazo rehetra sy izay mety ho arerahako e. Indrindra tambatambazonao sy omenao fitiavana be tahaka izao. Enao no heriko rotoky a. Enao no antoko ny fahasambarako. Ka ny mahita ny eny sambatra koa nge no fahasambarako e. Dia malahelo aho rehefa mitomanina eny. Ranomasy tsy mitratra fotsiny eny rerotoky a. Miandry kely vetivety fa efa masaka ny sakafontsika. Mandehana aloha tonga dia miomana fa anjaranao no mitarika vavaka androany. Efa vita ary ny eny a. Fa misy zavatra saika anontaniako an'ny eny. Izany mihitsy no nahatongavako aty. Hoe ahoana izay rotoky? Ka matahotra sao mampalahelo an'ny eny raiko. Nefa efa ela be ny tiako anontaniana ny eny ilay izy. Ambaro sombiny haiko a. Jereo rangeny eny fa malahelo sahady e. Aleo izany ho ana ry ny eny fa manaraka ka. Efa haiko ny tiana ho fantatra sombiny haiko. Ndrainao dia tsy maintsy nisarahako talohany nahaterahanao. Talohany nahaterahako? Dia tsy hitany akory aho izany. Sa mbola verina izy? Tsy fantany akory ary ny fisianao. Maninona? Ka tsy maintsy niala tany aminy ahy e. Aza izy nomenao tsiny hoe tsy miverina. Azoko antoka fa raha fantany fisianao a, tsy niala moramora teo anilantsika izany izy. Dia tsy nitenenao azy akory izany hoe dadako izy? Satria tsy fantatra hoe nitsaika anao raha tsy lasa izy. Sady niala tanteraka teto andrenivohitra mihitsy ihany koa nge izy e. Fa inona ry neny no olana nisy taminareo nandeha tsy miverina intsony dada? Nahoana no sarahanao izy? Izao a tsy mba manandray tonony ankizy rehetra. Tsy mahafapo amin'ny fiainana anatolony e. Fiadanana sy fahasambarana ny tokony meny ihany efa fahantrana lalina ny ainako tao an-tokantrano. Sady mbola tsy zakako ihany koa ny fisindreniny teo amin'ny fiainanay e. Mitady fiadanana tany an-kafa ny farany. Andray kosa ary neny a. Dia aiza zao dada? Tsy haiko sombiny haiko a. Izy ho iaman-tsainao teo tsy nonina teto intsony. Fa nahantra kely izany dada. Dia sambatra izany ianao rehefa nisaraka taminy. Vao fantatro hoe nitsaika anao a dia fahasambaranao no lohalarana tamiko. Ny fomba melomana anao ihany koa masaka tato an-tsaiko. Tsy nanambady izany mihitsy atao aoriana ny rainao. Tsy nity olo-kafa akory ary fa asa rery ny foko hatramin'izao. Ary ho mandrakizay. Fa ngamorony eny tianao indray ny dadako. Tena tiako tanteraka tamin'ny foko manontolo ny rainao toky aho. Tsy hoe izany tsy tiako fa fiainana nampiaininy aho. Mifona sombiny haiko a. Mamela ny heliko tirenao fa adala loatra tamin'izany. Tsy nahafantatra ny tokony nataoko.
mifona tsy namelana ho anandray tony ankizy rehetra. Neny a tezitra tokoa malahelo saingy tsy afaka ninona fa reniko ianao sady tiako na tsy nanandray aza aho dia teo foana ianao. Aok'izay ry neny a etsofafako ny ranomasonao. Sambatra loatra manana anao sompony aiko a. Zary neny ny tena sambatra manana ny neny a. Azafady fa nampalahelo anao indray a. Zany no mifona. Tsy maneno izany zanako a. Ary ao aloha ary ianao hijereko vary amin'izay e. Fa hono ary neny a. Mety mbola manana sary ny dada ve neny? Mba afaka mijery ny sary ve a? Mba haingana ry rojo a. Efa ho adiny vily kosa izay sika nitato e. Ka tsy mbola afa-po aho ka dada kosa izany. Andrazako any anaty fiara ianao ka? Mandehana mihitsy fa dada miteny foana mandreraka mihitsy. Tsy mba ohatran'ny eny. Any amiandry anao e? Rehefa tsy ampy ny volako mibipanao ihany a. Tsotra kosa ilay mpampiasa ny zanako. Misaotra anao Andriamanitra fa tsy ampako ny angaranao tanteraka mihitsy ny zanako iny. Izay mianaka moa izany e. Tsy andry ny ery izao izay hodiana mantarana ny resaka raha. Ay! Fa ianao ve rangaty tsy mba mijery a? Ianao no miondrika tsy mijery n'izany izy eo ko izany indray no menao tsiny. Ianao no mirimorimo mivoaka avy any. Everinao fianao rery angamba mandeha eto amin'ity lalana ity. Izay mihitsy ny olana amin'ny tony mpanambolo tony. Zatra migalabiny rery any aminy any. Izay mihitsy ny olana amin'ny olona toanareo tony. Rehefa diso dia ny arenanay foana ny mody. Iaingo. Ao ianao andeha anako fa avy aloha ny tanako Ramsey a. Iaingo. Boribory tokoa ny tany a. Tsy fantatro izany olona lazainao izany Ramsey a. Ary ao ianao fa hitsoko vonjeo eo a. Tsy efa roapolo taona latsaka izay. Raha niteraka sika tsy. Aza mirediredy Ramsey fa fangaronao olo-kafa angamba a. Avy tsoro an-tanako fa hitsoko vonjeo ho tratra fitsaram-bahoaka eo ianao a. Teo vitanao tokoa ve izany? Efa ela any mitady anao ry Iaingo. Mandehanany amin'ny omba mitady raha misy olona tianao hita fa tsy izay hita rehetra ny sambosamborona toy izao ry anina. Ha! Ie, Iaingo andraso aloha e. Iaingo. Rijano anarako fa tsy anina e. Iaingo. Iaingo. Lazaiko antoko ve hoe ny fanena tamin'ireny a? Nefa nahoana tsy mba nanao se hifaneraserany amin'ny janany a? Taitra loatra koa dia tsy mba nihevitra kely. Maniry mafy no mba halala fotsiny andrainy ilay zanako. Dia tsy mba vitako ve ny ampandevitra kely ny amboboko dia manao izay hifanantonana izy mianaka e? Aleo miverineny dia miresaka aminy ka mino aho fa mbola ao ilay fiara saika nidirany teo. Noho ny amin'ny zanako dia anadiny lasany rehetra ny ratrako hatr'izay mbola tsapako tsy nanolatra tsara mandraka ankehitriny. Izao nefa toreko mitady hisokatra indray ilay fery.
fahitanao ve rotsy fa tsy afaka mandray anao matoa tsy mamaly dia sisy tena ohatran'ireny inyreny a ka tsy antsoanao ihany koa ny ara tsy mainky aiza ianao ity amboky fiara ary ao anatin'ny familiana mihitsy amin'izao ka tsy tokony handray anao ka leva ty amin'ilay botika fandehanantsika iny ary afa navelan'ny dadarery ato e fa ngamo tsy naharo ireo no tokony ka leo be hony izy fa efa ela loatra dia mivoaka iziko leo veriko fa ny andry atao ivelany tao nefa ny fiara raha tsy atontsony ny vola ty ihany koa tsy ampy manahirana mihitsy iny eny ary fa neny fa iza nanao anao an'izao aiza le olona nandonanao fa tsy hamialako hatramin'ny farany tonianao toko fa tsy nitsoaka izy akory izy no nitondra taty ary mandray an-tanana fitsaboana rehetra ka inona koa moa ny azona atao akoatran'izay e fa ninonninona ataony dia tsy ataoko vita moro izao a tsy nitaizanao amaliny ratsy amin'ny ratsy izany mihitsy tsy mamaly ratsy ary neny fa manara-dalàna miendrika hosaziana ny olona rehetra tsy mitandrina raha nitsoaka kosa izy dia marina ny teninao ka tsy rariny kosa zao ry neny andray jereo angety ianao tena vomafy ange ianao mpitsabo sady mbola very raha be raha sanatry aza sanatry aviny izany fa zavatra rehetra rehefa eken'andriamanitra hitranga dia tonga manao sanatry injato sy amina rivo eo ary ianao efa nanahoana ry izay mivavaka ao andriky andriamanitra ne anasitrana andry fa raha sanatriana ninona teo ndry na ho fenonao sanatria ampolony eo ary ny fehizateninao tsy mahasakana ny sitrapon'ilay ao ambony izany efa taitra kosa izay neny ary izy vehivavy mitomany eo aminy sady manafisafy ny tanana sanatria ve neny ary to mbola mikofokofoka ka matotro izany resany izany manelingelina raha manantony eny menatra tanteraka ndraiky noho ny avy amiko na tonga nrijana ndao andry nefa dia mbola noho ny avy amiko amiko na tonga ndria rary tety toy izao mifonaryaingo tsy manenina izany akia hatramin'ilay fanenatsika tamin'iny ange dia tsy niala tany amindry mihitsy ny saiko nambarako andrija dia nitady andrimafy izy haiko fa marary indry nefa misy fanontaniana mba tiako anontaniana raha tsy manahirana andry ny mamaly azy le zazalakely tamin'iny zanakirija ve iny any aingo mety ampiova-inona nefa izany iaingo raha fantatro tamin'izany fa nitoejazy ndry tsy ny raha andry mifatoko satria aza dinoina fa mbola vatoko iny ara-panjakana na dia nandao ahy efa ho 17 taona lasa aza mety hoe tsy ny rahako fa tsy nentiko ny ala teto andriny vohatra fotsiny nasaiko nandray ny andraikitra rehetra tandrify amin'ny maharay azy saingina izy aza toa tsy nahalalakory hoe nisy zanany ange tany amindry fa naninona tsy nilazaina azy mety hoe tsy niaraka tamiko koa ange izy raha fantany izany tsy fitaovana hitazonana olona efa tsy tia sy tsy mila intsony mizaza ry menja efa indreny misafidiany
lasandry tanteraka amin'ny fony. Saingy nasa ihany koa aza tsy nafantatra an'izany raha tsy efa lasa izy. Izany ve? Noveriko fa tena tsy niteraka araka ny filazan'izay tokoa ingendry. Tsy fitiavany amin'ny betsaka dia mitady izay fomba rehetra hanaratsiana izy. Hany ka lasa nino hatramin'ilay voaloham-pitiavako, vadiny ekeko teo ambony altara. Ilay olo-tokana hany mba fantatro ka narahako teto andrenivohitra. Tsy mety afaka tato an-tsaiko mihitsy ilay andro nionanay sy rija farany. Nanambarany tamiko fa lasa andriny fony ka andahoahy izy. Nandohalika teo anatrehany sisa tsy nataoko mitalohan'ny fitiavana, saingy tsy mba nohenony aho. Farany dia nitsofoko rano izy. Mifonake aho. Voalasa izy dia torany irery tao an-trano aho. Tompo-trano nahitako io fa trano namonjy aho. Tamin'io nahatsapako fa nitoe zaza. Ilay zaza nitadiaviny mafy sy nandatsalatsany reniny afoana. Saingy efa lasa izy. Okizay akeha. Nanambady amin'ny vendrita teoriana sa ahoana? Mbola vadiny aho ara-panjakana satria mbola tsy voafafan'ny someny rahana nanao. Tsy hanitsakitsaka ny voady nataoko tambadiko mihitsy aho. Menja miangavy aho. Avelao any izany fa mampijaly ny eritreritro fotsiny. Reraka be ihany koa. Ay tokoa. Azafady fa taona aliana be any tantarandry. Tantaranareo mianaka moa izany. Fa miresaka tsara tsika rehefa sitrana soma tsara indri a. Arono a. Nieny a, jereo nge ty ianao raha tsy efa mireraka be e. Dia mbola manaiky ampiresahan'olona ihany. Makaina nge hony ianao hoy ny dokotera e. Fa efa ela nga ianao ny tonga. Dia taiza sa? Mody nipetraka teto amin'ito marary akaikitsika ito aho fa todika tary fotsiny. Ny mpiandry azy raha teo mbola lasa mividy fanafody. Fa manenina ianao tsy... Ka tsy te hanapaka ny resakareo ary nieny a. Sady nahaliana ihany koa hoe iny ve le olona nandonanao. Tsy mety nataonao rodoka a. Tsy nampianatra anao tsy ahalala fomba ka hiandresak'olona mihitsy a. Dia ianao ihany koa no nampianatra foana fa tsy mety ny mandainga. Nefa ianao nandainga tamiko. Fa nahoana ianao no namatsika tato an-tsaiko fa ianao ny diso teo amin'ny tantaranareo izany raiko izany. Nefa aina mifanohitra amin'izany ny zava-marina. Tsy te hamboly fankahalanao anatinao an'izay rehetra mbola hitan'ny masonao akory ary toka. Fona ary zana na tena foana hatramin'izay fa mbola iona ianao sy ny rainao. Tsy tiako fanaratsiana no... Nieny a, nieny. Ay. Okizay ka. Aza miteny tsony. Ao fa tsy ampiresaka anao tsony a. Indre tsara sombiny aiko a. Tanterako hatramin'ny farany voady nataoko teo ambony altara. Nanaja sy ny tiandrija hatramin'ny fara fofony aiko. Nieny a, okizay ho aloha. Tanterako ihany koa ny voady nataoko fony voafantatro fa tsaika anao a. Tafitako ny zanako. Ie, efa tafita ny zanakao dia hiadana amin'izay ianao. Handray ny valik'asasaranao. Teo ny fitantanana sy ny fanampian'Andriamanitra fa raha tsy teo izy tsy nisy efako ireny. Toka.
raha hitanao ny trainao any aoriana any dia ilazao izy fa tsy mitazona lahelo aminy aho. Mamelasa ireo tanteraka. Eny e, lazainao azy zany rehefa hifanazava tsara ny aminy anytsika. Ary mangina amin'izay moa e. Angina zany tianao. Ie, mba azonao aina tsara dia mila mangina ianao dia miezaka maka torimaso fa reraka loatra. Ao fa tsy etsiketsika toy intsony aho. Sombiny haiko eto atingany tananao e. Eo, mba safosafoiny lohako azoko torimaso lalina sy azoko aina tsara. Eo ary mpanjaka vaviko ohatran'izao ny tianeny. Ie, misaotra tompo. Ndry sady mitsiky neny nefa milatsaka moramora manarak'izay ihany koa ny ranomasony. Ao, mahatorizany reny malalako izany a. Raha vao sitrana eo ianao dia ho any amin'ny faritany any mihitsika mianaka maka-rivotra kely. Ary toa ohatrany tsy miaina intsony angy izy zany e. Andraso hoe tsy mitempo intsony ny fony. Ny saiko mihitsy kosa nefa ratsy fa tsy maninona izany izy e. Tsy maninona moa ianao roneny eo. Natory ve ianao e. Ao, matory tsara ary moa e. Tena tsy normal ity ka. Aleo fo azoko ka. Neny a. Aza matory indray fa matahotra tsy resahanao toy izao ka. Neny ho any fo aza. Neny moa e. Mifo aza ho a. Neny. Andrekako tsy miaina intsony ny reniko. Torimaso hafahafa izany ka. Neny dokotera vonjeo ny reniko e. Fa taiza ianao romenja. Efa andro amin'ny firy alina ve ianao vao mody? Hitako, sandray maty ny fanontaniana ato. Manoatra no izany naniraka anareo tany amin'ny senalehanareo tany. Aiza aloha ny sakafoko fa tsy nihinana nininina mihitsy aho io androany. Manjavina mandritra ny tontolo andro ianao. Andro amin'ny firy alina vao modiko tsy nisakafo ahoana e. Izay aloha efa ninana e. Sady andeha atory fa tsara mandrinareo. Misaotra kipisy ny dada. Misy sakafoko ve aho e? Izany no andrasanao akan'izany. Mitsangana dia mandehana karakaraony ianao mandoara. Tsy ho ambaranao ahy mihitsy izany hoe taiza ianao io. Le zaza ny andry anao fotsiny tary amin'ny botika tary. Toa izandray ihany koa izany ny disinao amin'iny. Ianao angeny tokony niaraka taminy fa tsy hay hoe nahita sy mpanao tany sa taiza dia ny zanako ny lozanao e. Za matoa tsy lasa tany tampoka dia nisy antony. Tsy te hifamaly aminao eto ary menja. Soava mandry ianao. Rita, nandona olona. Maninona tsara? Tena nao ahoana le olona? Tena ina be hoy ny dokotera. Andriamanitro, menja. Fa firy taona nitondrana fiara ianao no izao vao mandona olona. Raha sanatria maninona izany olona izany dia ahoana? Ka tsy misy fahadisoko izany fa za efa tsy te handray androjo nefa fantatro fa tena maika dia niraisiko ihany ka ny apita tampoka le olona.
ka misy antony matoa tsy azo ataony mandray finday rehefa eo ampamiliana fa tsy fitandremana kely akory ange dia ahitan-dozy maninona raha nitady toerana nyjanona kely aloha vao nandray azy mino aho fa nyraisinao an-tanina daholo ny zavatra rehetra mahakasika an'izany olo izany a efa tsara petrapetraka daholo ny any matoa asanody raha tsy zany zao vao tonga varindresaka tamin'ny mpitsabo mokoa ny fitohana ny fiara na mely iverina vo maraina be raha pitso iaraka aminao a za vo saika iteny sady fantatrao hoe izy le voadonako aiza no ahafantarako an'izany fa za angany nandona azy iaingo iaingonao taloha maninona tsara iaingonao taloha ahoana tsara ary menja atory fa raha pitso ianao mahita azy hoeto ana azy zao dia izao efa amfiry zao ritsa amfiry alina sika vo tonga any ka tsy te halala an'izany ahy maharary ane zany fa zabe dainao mafy toy io sandroko andao eto any sady mba reraka ange afa efa hatriny maraina tsy mipetraka mihitsy inona mahasamy hafa ny an'io alina sy ny rapitsy vo maraina hoeto ambavaka fotsiny mba ho foy ny alina androany raha tsy mahandrenao hoe tsy mariny zany dokotera tsy mariny zany okizay ritsa okizay misaotra indrindra dokotera andao andeha tsika tsy aly eto ahy ritsa mila fantatro hoe nentinay zany nofo mangatsika no alevinay izy ka tsy namela adresy na laharana hahafahana mahazo azy reo mihitsy nge ny zanany mino aho fa tsy maintsy antso ahy iny fa any amin'ny haingo any ny numéroako olonefa maty ve iantso anao tsony romenja zanga mo miteny hoe izy fa ny zanany ho ahy ary andao andeha dia mety ho fihinany zanany no iantso anao zany aiza mono afantarako an'izany mety rehefa afatsona izy ka tonga saina ka tsy mandray an'izany ahy ka afaka anao inona ary ianao sandy hitady olona maty any amin'ny omba mitady andao ody aloha dia any an-trano mandinika an'izay atao ka mila mahita farany azy ary menja mila mifona aminy mila mahita na dia ny vata mangatsika ihany aza hifonako tsy anarahany alahelo any amin'izay alehany any fa afaka nitsangana maty amelanao vetivety dia avy eo miverina matory indray iainga mifona tara loatra mifahatongavako tsy mba afaka nanao velomanao akory iainga mifona tara loatra firy-taona lasy zay farafaratsy mba nentinao taty alina menja tara loatra mifahatongavako andao andeha ritsa ary mangina fa ianao ve zazakely mamenatr'olona zao tokoa ve le hoe maty vora malala mangina anao fa aza mandrerakao so adinonao any fa avy aminao daholo ange ny anton'izao hoe ianao ny namono ambadiko maninona zany satria mbola vatoko ara-dalàna izy zao adinonao mba moramora ritsa ary tsy amelako anao andray ndao aloha ody ho aza mikitikitika tsy mila miara-mody aminao mampalahelo tokoa zanatra neny izay zany no anjarany enyretsy nisoraka an'andriamanitra sy mahafaly aloha dia ry zareo tsy nanarakaraka izany mahafaly anao dia mbola fitiavantenanao ihany ny ao an-tsainao na amin'ny fotoana toy izao ary fa iverinao fa tsy loza ny ahazo a raha ny toroteo reny fa ny loza nataonao taman'olona tsy mba ny saininao ka efa misaina
tsy nitsoaka akory fa efa mba nanao an'zy azoko natao ary zary ija aza ilana vaniny mihitsy fa mba miasa kosa ny lohako a fa vitany hoe tsy nitsoaka ianao dia zay ka tadiavin'ny dadanao inona kosa ary izy mangina koa ianao fa tsy misy idiranao zany mandany ianao ny amin'ny efitranonao any ary ny zanaka ao za treritreromina fa tsy misy idirany zany dia efa miteny tsara aminao ary menja fa tsy ataoko vitamory zao fa tsy azoko mihitsy ange hoe inona ny tokony ampiakatra be any dady zara raha le tompaoriana tsy nanitatra dia enao indray ny tao mila vaniny amineny amin'izany dia gagy ndry retsy na ataoko ihany ny tsy hiteny mba miasa koa inge ny sainy fa tsy hitany izay atao fa tsy mora noho ny ainako ny azy amin'izao satria vadiko iny ary mbola vadiko ara-dalàna rija tsy misaina mihitsy ianao ty fa ianao misaina raha tsy zany amon'olona ndraso aloha iza ny vadiny dada aza vao fa raha azoko tsara izany dia tsy azoko mihitsy ny tianareo ambara niondrika teo anatrehany nofo mangatsiaka neny daholo ny olona taty ambany vohatra tovavy tsikilava sy tena mahafinaritra ho neny ny ala taty tsy niveriny intsony tsy niserana nitsidika na indray mandeha aza saingendry ny nofo mangatsiaka ny sisa tafaverina ty tsy afaky ny ahity le tsiky ny fahintsony ny havany sy ny piray monina aminy tsy afaky ny andry le fipetsipetso ny vavany intsony nangina mandrakizay le reny mahantrako to misaona avokoa zao tontolo zao misaona ny rano misaona ny rivotra ny zava-maniry sy ny tontolo iany hatramin'ny voro manidina aza tsy mandresiko amboro kely anaty iray tsy mikoriana tsara toy ny fikorinany ny rano tsy misy rivotra mitsoka mba apakatsiitsika amin'izany hafanana migaina be zany to mitanondrika ny voninkazo rehetra mihintsana sy maina ny ravikazo maloka tanteraka ny andro efa tsy navelan'ny fiainana mba hahafantatra an'izay raika akory anefa mbola noesorony tamiko indray le reny malalako le voalom-pitiavako le sofina piaino sy tanana mpanafisafy rehefa reraka sotrotraka le andry ny ankinako ny ainy raha mba nisy azoko natao mantsy hamerenana anao indray io eto anilako nataoko na inona mety ho sarany sarobidy loatraniko mantsy ianao ry ny eny efa reny olona reny nampitondra fahoriananao fo ny fahavelonao nefa mbola tsy namelany ihany koa raha tsy afany hatramin'ny ainao manome toky anao ary ny eny fa na ho ela na ho aingana tsy maintsy hitsinjanona fafiny reny le ty mandreraka koa zany ka io ve zao fitaingana indray olona efa zatra amin'ny lalao aso ireo dia mandra-baoviana zany tsy maintsy andeha tongotra toy izao manao ny manjakely mbola lavitra angany lalana ho aizitsika izany fa maninona ny mandeha irery amin'izao andro migaina be izao ary indringa mona sa tsy mahay miteny fihinakaina ianao aza mba miavinavina toy io mo tsy mpanendaka kehana mpanao ankeriny akory mba bandy mandeha irery to andry ihany koa dia
mba manakadresaka fa tsara hony ronono ny ray e ho aizindry izany mba afaka tsy mifanarakatraka ve azafady tsy manaraka fa le lalana mihitsy no mampiray atsikako fa ho aiza ianao ho any amin'ny lalana leandry a manany ihany toky aloha no anarako e tsy dia misy ilako ny hahafantarana ny anara ianao e aza mba miavinavina toy io moa akia mba to vavy ohatran'izao ihany ve dia misy toetra e sao adala hita rehetra eny an-dalan'izao akory dia tokony iresahana daholo fa raha tsy izany dia misy toetra fa pozipozin'olona dalanga ny fijerindry a izy kosa aloha tsy ratsy e sady mba poziny zanak'olona mahitahita tena misy toetra manahidreny mihitsy ty jereo raha tsy diniheny ambony ambany a ahoanao izay ianao reraka ho ah nefa lalakaly e mbola lavitra e ny fiarako simba tsy maintsy mandeha tongotra zany ny lalana raha teo tapaka ay mandehana taxi be raha vao afaketo e tena tsy de tia mandeha amin'ireny hatramin'ny fahakeloko e tsy zatra moa zany ny tena marina e tsy de tiako loatra le fanisikisina amin'ny olona tsy fantatra zany mitovy anka itsikako toy ny voamaly ny telo taona lasa ny elako niaraka tamin'ny nofo mangatsiaka neny taty andreny vohatra mba nandeha tsara kosa ny orinasa tatyako olona mahatoky sady mahay mitantana ry zalahy ny voatra be mihitsy aza efiny ah vonina hiatrika fiainana amin'izay anao an'izay ampandroso ny fiainako sy hanatsarako azy araka ny fanorininy eny vonina ny amaly noho ny ratsy natao azy ihany koa ary efa hitako ny lalana tongavana any lehilahy nosorandreny menaka ka tsy ho kivy vonina hisedra fiainana na ho ratsy na ho tsara fa izy andray nitovolahy hitako niaraka taminao iny rojo izy zany ry dada finitazako ny saraka taminao teny amin'ny arabe iny ka mbola andaingeo indray angandry manao sipasahady rojo fa sipako ao ana koa fa za miteniteny foana e olona sendra mba tafaradalana tamiko fotsiny iny dia izay tsy misy mandraranao tsy anan'olo tiany eto akory rojo a efa roapolo taona ianao efa taonany zany kefa hoe tsinitsiniko ahy iny mareo koa ka na inona na tsinona mba miteny rehetra izay a rehefa misy ny tiana dia hoeto aty fa aza dia any ambadimbadika any mifampitaritarika e ndreo ifanimba sy anaonao foana any fotsiny mba fantatray hoe izany miaraka amin'ny zanakay amin'izay sady mba fidividio any sombinaiko izay tovolahy miatrahanany fo sao dia sanatria andratranao fotsiny a vavitokanay ianao ka rarin'izay raha hosarotiny dia rehefa hiaraka amin'ny olona ihany koa a dia izay mba mitovitovy kilasy sosialy amintsika vidiana fa tsy izao fatipatin'olona rehetra izao ka izy indray no tohanana sovelomindry dia rehefa tapa-kevitra nydi ihany koa ianao rojo dia jereo tsara ny toetrany a olona mivavaka ve vonina najanao tokoa ve izy inona ny antony itiavany ianao dia jereo ihany koa izay horafozana sy izay hozoba fa manahirana ihany rendraindray a dia efa taro tsara aloha ny zavatra tiany sy tsy tiany a mety ho tianao ihany koa ve any atokantranonareo fa nahasotro latsaka aza indraindray nge mampiady mpivady e marina mihitsy izany na hatramin'ny loko tiany ara tokony ho fantatry indry rojo a fa ho aiza ianao e mbola miresaka aminao nge izay e ka leo be a aleo rehefa tena manan'olo tiana dia izay roa mihitsy no miara manatona makatoro hevitra ty aminareo
ianao ve manarakaraka mihitsy sa ahoana so iverindry tsy manan-katao ary ka nahoana ary tsika lasa tafiaraka foana tsy haiko za ihany ko aza mba gaga avy aiza aloha ndry izany avy nianatra avy niasa ka everiko fa mbola mianatra angendry efa vita amin'ny fianarako aikosa mbola tsy tena asa akory ary nataoko amin'izao fa stage ihany tsara kosa zany ko allo tsy afaka makanao aho fa laka misy nge andro any makany am-piangonana mandehana aloha taxi ok azafady ake tsy maninona ka so de mba afaka manasandry ary sakafo kely amiko sady eny amin'ny lalantsika eny misy toeram-pisakafoana tsara be fanga enao tsy ho any am-piangonana indray ary izy ka moakany akiziny de mandainga ary ndry mihaino resaka nenonay zany ka aza mandainga inona moa ny tokony andaikako amindry efa fantany fa tsy maintsy makany am-piangonana androany fa adiminy angamba afaka miaraka amiko indry raha tsy mahatoky inona moa ny tokony anarahako anao olanao zany fa tsy ka manaiky ny fanasako ary vendry amin'ny mampinamana zany nga motsika mpinamana ampifankaty ary rojo manomboka rahampitso de ho vity ty lalany ty afaka mivezivezy malalaka amin'izay ny fiara rehetra tsy andeha tongotra intsondry amin'izay ie ary ianao sarotra aloha mandainga fa tena reraka mandeha tongotra fa raha hitako andry tsy mampaninina na andeha tongotra mandra-pahafatiko aza satria nalazaindry fa manarakaraka andry foana za ka nanaovandry vavabe foana nandritra n'izay andro vitsy zay tena nahafinaritra any ny fanerasera tamindry mbola tiako tohizany zany tsika nge afaka mifanerasera foana fa tsy voatery andeha tongotra marina ve zany mbola te hifanerasera amiko toa ihany ko ndry tsy hitako izay olana sady mba fity te ilavan'ny fotsiny angeny ah reny fa natsapa hoe namana tsara ianao misaotra sady tsy natsiaro reraka mihitsy a na ny sazian'ny mpanamboatra lalana nandeha tongotra ary satria nisy namana be resaka be tsy haina ilika niarana nalalalana tamiko foana tsy maninona zany ataovy tsara fotsiny ny asa de ok oay azafady toky rojo fa inona no ataondry aty za vo saika any tany de mbola sahandah ihany ve ianao fa tsy manaraka nefa tsy ireo hodinao alehatra aty amin'ny toeram-piasako ay ve ato ndry le manao stazy ie ato mpandainga tsy misy ilavana azy inona nefa ny tombontsoako andainga amindry miasa ato ihany ko nge de lasa miasa ato amin'ny toeram-piasako ihany koa ianao mahagaga ka na za ihany ko aza mba gagako nefa zay tsika vo ny fankahita tato tsy nahatsikaritra ndry mihitsy ahatra amin'izay rojo tsy mino avy ndry andraso aloha aza noho natreo mifanaraka rana asa ho any mba amin'ny zavatra ataoko ato ry toky any velany any rana tsy manina fa aza manahirana aty ianao tsy manam-potoana ho anao ato tena tian'andriamanitra hiaraka mihitsika rojo tsy tsapandry ve zany jereo raha tsy ampiaon'ny fontsika zay le tanjona anao zay ionana amiko foana ianao de mody andriamanitra nylazaina fanampiona-tsika de anaiky moranao amin'izay averiko farany aza manadala aty amin'ny toeram-piasako aty fa tsy fikotiana sipana famperahana aty rojo ao ianao fa za mifampitazotazona miraba DG
miarahaba ry zay rojo a DG fa ahoana koa izany mandro soa dia mipetrapetra fa iantso any dada sy neny tsy masika be dada sy neninareo ka na masika ary izy tsoaka ho aiza-tsony ianao tsotra be izy ka amiko hoe oatra ihany nanahaka mihitsy io zanako io ka salama tompoko miaraban'se izy ireo ndray aman-dreniko rija dia izy ry dada sy neny le tovilandresahako taminareo faly mahafantatra anao anaka torako izany ihany koa tompoko mipetrapetra misaotra mandehana angalo zavatra ny hosotrona miaraka amin'ity vinantonay tsara fanahy ty rojo fetifety tsara fanahy mbola tsy mifankahitsika raha tsy vo izao dia hitanareo sady fa tsara fanahy fa diso angano vadika no teny an'izany so dia olon-doza ny dirany zanakay jereo ivelany dia tsara ho arak'izay mbola tsy tara angamba raha zao ianareo no manakana sahady anay tsy hiditra lalina mivazivazy ry fa inona ary tia matotra be ty mba taitra ako sady za aloha mahita hoe tsara ianao raha tsy izany vo niaraka nareo sorotsy dia nandeha aty aminay ianao pirofo izany fa tsy anadalanjanako fotsiny ianao fa tena tia azy ka manome voninahitra anay ray aman-drenina tany masoandro tsy ny arojo fa ohatrany tsy dia azo azoko izany le olo tianao dada kosa maninona indray zao izy tsy haiko ohatrany manao fiteny hafahafa sy tsy ampy famatorana izany so dia mba hanadala sy animbanao fotsiny iny tena tia iny ry dada azoko antoka 100 izany ka reseo lahatra ry ahy pirofon'izany nahatongavany taty aminareo tsy nila ny teneniko akory tsy mila ny tenenina akory azoko tena manaza tanteraka izy mangina ka ahoana ny hevitra ory menja azafady fa tsy eo mihitsy fa makaiza ny saineny manao ahoana hono ny fijerinao antoky izy aloha tonga dia tiako avy hatrany sady izy tsy ny hafahafa mihitsy be any sady manambola koa way adiniko ny tenen'izay fa misaotra anao nampatsy iady eo indray nareo andeha atory aka way oafina ihany maro ny bebe no tonga tokony amin'ity herinandro ity inona indray ho ny zato mahaverivery sainanao misy olana rija avy aloha izany ho any ka lazao izay manahira-tsainanao mahakasika an'la olona tonga teto tamin'ny maraina ary fantatro fa noho izany mihitsy fa aza mandainga ianao na ny fijerinao azy ary angetsikalotra ka ahoana inona ny olana menja raha misy mampiayay anao aza nafenana mihitsy fa zanaka tokako iny ka so eny ary tsy misy ninina fa ny endrony fotsiny no tsy tsikaritra ao mihitsy ve fa misy hitovizana be izany ianao sy ny tovolahy iny raha somary lava sanga ianao tamin'ny fahatanoranao dia mety ohatra n'iny mihitsy tsikarotro ihany aloha izany fa misy angeny olona mitovy
ohatran'ireny any amin'ny kopikôly reny sa misy tokony hampiasa saina ve zany? Menja irojo ny mbola tsy neteny tany amin'ny mihitsy. Mila saina misisika makany rojo sao de so maninona mba hafarany ny fehezanteninao ry menja fa tsy tiako mihitsy sao de zanako tany amin'ny sisiny iny. Andray, aza te mirediredy re. Ny any olona niaraka tamiko talohanao de efa hainao tsara ary tsy mifampiteraka izay. Ianao ihany ange de efa nisany nanamafy an'izany e. Sa nandanga tamiko ianao ny teny fa nilokaloka iaingo talohany nafatesany fa tsy zanako iny. Izany nahita an'izay tsy hitako tany. Hitako ihany le raiko androany roneny efa azo atao hoe manomboka miantitra ihany izy, tsy mitovy tamin'ny 5 taona lasa intsony. Ny fahazazako tao arinan'ny fitantaranao de fomba hafa mihitsy ny nantenaiko andraisana an'izany raiko niteraka zany raha vao mahita azy voalohany amin'ny maharaiko azy. Hatramin'ny fahakely any ny omana foana amin'ny fomba amihinako azy raha sitrapon'Andriamanitra ka hitako izy. Orokoroako, ambarako azy hoe atraisa ny fitiavako azy, fa androany fofeny fankahalana, fijery masika, tontondro mivokona te hanapitra ny ainy ny tsapako. Alako izy tahaka izany ihany koa mivady amanjana izay tsy aninona tsy misy ilana azy. Mifona roneny fantatro fa tsy te hamboly fankahalana tao am-poko mihitsy ianao saingy ny tsiro azo noho ny fahamarinana izy. Ary tsy maintsy hamaly faty satria mangidy tamiko loatra ny nandreny fahoriana ny ainanao, tsy tantoko ny fahalasananao izay mbola noho ny vadiny ihany. Allô, ato an-trano ok ary fa olty mba hijereo rangahy sy raha matosomary efa lehibebe ly ty misy lako azy tonga avy aty mihitsy aloha lahy. Any amin'ny efitranonao ihany ianao matory fa tsy miova efa nitiovina sy nalaminay tsara aho. Ay, misaotra anaka ary andao hiakatra tory ary. Eny dao ary bonne nuit dada sy neny. Bonne nuit nareo mianaka Raha-pitsiraka izy andao amin'izay koa mandeha atory Rija fa efa mifiry zao Rija mandehany ianao fa inona mampiasa sainanao misy olana angahany ampiasana sa misy inona? Tsy haiko mihitsy izay olanao romenja. Efa niezaka namaha-olana fa inona ny olana? Rija, mengavy mananjoa fantatra an'izay zava-mitranga rehetra ao tsy vitanao fe mitantana azy. So dia tokony verina aza. Nandeha tsara io hatramin'izay fa volana maromaro lasa angam'izay na tsikaritra fa misy tsy milamina tao. Ny stoky ny aina be nefa ny kesy maivana dia maivana. Dia nanapa-kevitra ny anao inventery izay vita tamin'ny maly izany. Vao marina daola hatramin'ny vola tany amin'ny banky sy any amin'ny ireo mpiara-miasa amintsika rehetra nefa.
dia nanahoana nefa rija vola amina miliara maromaro ny tsy hitaromenja maninona tsara fa ahoana mahatonga an'izany rija mandeha tsara ohatrany mahazatra ihany ny ao hatramin'izao fa tsy misy antony tokony hampisan'izany fa ara-dalàna foana ny tao hoe ara-dalànako misy an'izany mpangabe izany ka tsy haiko hoe tsy hainao ahoana fa ianao foana nge no ny tantana tao e so dia iverinao fa vola kely azy izany fantatro izany e fantatra dia inona ny mba fahaolana ny raisinao indrindra fa ianao moa izany inona moa no azoko atao fa tsy nikaroka an'izay antony izany fotsiny ary tsy maintsy hitanao izay a izany ve tsy nivolan'ireo mpamatsy vola sisa ny mihodinao menja tsy maintsy ezahako jereny izay tsy ilaiko izay ezakao fa ny orinasako ny ilaiko alaminao tsara ny ara-bola sy ny rehetrarehetra salamy tany voalohany hidiranao tao fa valio aloha ny fanontaniako a manontany anao ange ahy e ie andriamanitro dia ahoana izany rija ao rehefa hitady mpamatsy vola matanjaka tsika navitra tsika e mbola azo areny io fa aza manahy ianao hoe tsy ataontsika fantatr'ireo mpiray ombina antoka amintsika ireo izany fa misy inona fa maninona ianao hoe menja inony ty mampiodikodina sy fa tsy renao angaza ny fofondasantsy be izany e a re eny tokoa izay vao tena heniko be faiza anao izany e rojo a rojo a tany dady e tany dady rija maty anaka mama avia ty aingana aiza ianao izany tsy mahita ninona anaka rija tsy mety mivonotra any nefa efa mitatra be ny afo fa tsy mety mivoa ahoana e tsy mety aty seo mafy tsy afaka miverina tsy nefa efa afo be ny eo ambany eo ka maty antsika rija roja aizany zanako e atanena tsy afaka tany dady e tany dady misaotra indrindra tonga gatratiry toky a tsy misy fisaorana rery ny an'ny rojo a mialatsiny aza fa alina loatra rojo vao ny antso a dia tsy afa-miala ay tsy misy tsindra izany anaka iaraha mahita koa ny tsy fandripahalemana amin'izaoko andao amin'izay reto hiditra hijery any dada fa efa lasa ilay dokotera tao a midira fa andrasako eto e tsy dia mety mantsony raha be olona mitangorona loatra aho salama tompoko tsara ihany anaka izy ry bebe ilay olo tiako a enao rery sisa mbola tsy nahita azy izany faly malalanao anaka tia zany le razety tsy vanina isany nahatonga ny fahorindreniko a dia izy ry toky ilay bebe anay a efa elany naniriko ifanatry tava taminao raha matoa tonga tiany fotoana izany ve anaka dia mbola mahavita manao ratsy ihany ve ty raha matoa be ty amin'izao fahanterany sy aratsiny izao e ratsy manahaka ny toetrany ihany ny endriny ivelany toky variana be ianao taitra dada lasa be ny saiko amin'izao mahazo anareo izao rojo a dadany rojo
toky efa nanaoana ianao zay izao le tsy sisa sy mba tanteraky ny afo ny ilako manontolo tsy afahitsangany eto am-pandriana mandra-pahamaina ny fery mafy letsy mitraka dia matanja foana fa Andriamanitra mamalany tsirairay araky ny asany foana sahazatsika izao matoa navelan'Andriamanitra ny tranga sahaza mihitsy ve noho ny aminay ry tokony no antony tonga ny tada ho toy izao nanavitra anay izy tsy nitsitsitsyaina sy ny hevitra izay mety ahazo azy dia sao nefa rany noho ny fitiavany inay sambatra loatra izay manana anao ry dada zany sambatra manana fianakaviana toanareo sombinaiko tsy misy tokony isorana fa adidiko amin'ny maharay azy any anaka amiko dia mahery fono etsoka anao ry dada malala nandritry ny nahatsiarovako saina dia mahery fo ianao ka hatramin'izao fa ny ahy kosa tsy nisy afa-tsy ny hainy no mahery foko hatramin'izao ka tsy misy tokony ilako anao ry le tsy manjary ty aleo ihany ianao tsy maty tany fa mahafinaritra andray mahita anao mijaly loatra tsy hafa hetsika fotoana maro sy hitondra takaitra mandrakizay toy izao toa neny mijaly rery 4 taona tatiavana hevitra indray ny anjaran'ny hafa fa aleo ilamina toky variana be ianao variana mihitsy izy mandinika hoe zao sisy dada anaka dada lohany reninao voakasika avy eo any loha maleminao fiana ry zany teneninao zany tena miasa saina amin'ity mahazo any dady ity mihitsy aky ny any amin'ny lohany sy ny saropady amin'ny vatany ihany ve tsy misy atahorany tsy misy ka azafady kely aloha fa hivoaka kely andray an'ity tsy maninona afahafa mihitsy ho any fihetsiky ny bandy iny ndraindray zay indray dada tsy maninona ka tsy ianareo ny tsy nahavita ny hiraka hatramin'ny farany fa ry zareo mpamonjy vonina no aingam-piasa loatra tsy olana ka miantso alisany ihany fa inona manahera-tsainanao anaka efa telo volana zay ry mama fa mbola tsy afa-miantsika be ihany reja manoatra no ireny malemy ireny efa nampitady-panao odima ihany anaka sady mafana loatra koa ny andro dia vao maika sarotra sotrany le izy neny fa hita tanteraka ange ny orina asantsika fa nahoana nefa mivola rehetra natotona tao daholo fa nandroso be loatra orina azy io fa ina loatra rentinyloza mitranga eo amin'ny fiainanay ty fa inona loatra ny ratsy nataonay dia fa isan'Andriamanitra toy izao zahay okizay anaka fa angatsy misy azo atao hanavotana azo tsony mihitsy efa 4 volana reja niezaka nitady vahaolana fa tsy nahita vo maika allo sahira-tsaina mihitsy ary toky efa ho 4 volana izay tsy mety sitra ny dada izay mesahiran'andro amanalina okizay kia sofa teo ianao raha afako raha tsy teo ianao sofina ampian'ireo fa mitaraina
vava-papahery sy tanana mpanampitampo dia tsy haiko hoe hoaiza ny ao an-trano ny olana ary efa manahirana ny tsirairay toka sambatra manana anao raha avako tiako loatra ianao mahay loatra Andriamanitra nampifandray ny lalantsika ary malala ovinaka antsika fomba heritreritra raharaha ano sy toky tsy misy tokony maika aky izany leo aloha ilamindamina ny ao aminareo dia miresaka tsika zany efa ela ange izay malalako eno tandre mange ianao ka leo dia saraka amiko ry toky ianao ny voalobitiavako dia ianao ihany koa no farany za miteniteny foana re fa teniteny foana hony izany ry toky tsy manana eritreritra ny ara-dalana amiko mandrakizay nga ianao tsy manana eritreritra ny akavady toky sao dia mangina aloha ndry fa aza taitaitra ohatran'izany ka toky inona kay ny tiana ho tenenina amin'izany sao dia tsy tena tia ary ianao efa zatra anao loatra nge efa latsapitia tanteraka aminao ka tsy ho zakako raha isarahanao ndray androany tsy haiko angamba izay azo arasanatritiko mangina ho tsy nisy ny teny isaraka mihitsy teo ka afahafa nge ny teninao ny tiako ambara amin'izany angery malala dia ninona fikasantsika Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra reoko izay fa aza mora manato io ka tsy zakako raha sanatrehanao ny tsy maintsy afoko ry toky omeo toky fa hiara-dalana mandrakizaytsika aingana ianao manome toky fa hiaraka mandrakizaytsika raha izay ny lahatra feno mafy eo atratranao ary malala ary fa inona ho aty mampangovotra ndry fa manino ndry tsy haiko fa ohatra misy zavatra mampanahy be azany matahotra mafy mitobotoboka be ny foko ndao aloha ndry aterina mody dia mbola tsy te hody tsy te hiala eto atratranao ka toky maninona raha ny aminareo mody androany dia atsoinao fotsiny dada fanakaiza nefa izy efa niantsoantsony namana ny avany ve nareo efa tapitra natsoina daholo anaka ary ianao ve aloha tena efa salama tsara fa toa efa miakanjo sy mandehandehibe ringe efa tenao tsara le tsy fa misaotra fa ny vadiko nanjaviny efa ho efa trano izao ny olana ahoana hoe nypolisy amin'izany mbola mikaroka hony andrasana ihany koa sao mba isy antso hitako vola na ohatr'izany izay mantsy mihevitra hoe nalaina keriny mba hitakiana vola aminay izy sady raha mbola mahalala anay koa mahafantatra tsara daholo fa manam-bola izay taloha ka itsika nga moa nanao fampahafantarana vaobe hoe potraka tanteraka nge tsika ny tranontsika ihany ange ny fantatry ny olona fa mairina eny ka efa nisy ny antso ary ve nareo tsy mbola nisy ny antso ram'izao ka mety tsy nisy nankakeriny ange zany izy raha izany ka izay ange ho ahy tsy fanao ny menjany manjavina andro maromaro dia tsy miteny ny alehan'izany tsy miantso ny sady tsy tratrantso toy izao ihany koa na mety hoe tsy vola ihany koa ny tadiaviny fa tokony inona ohatra tsy haiko sao dia misy olona tsy tia anareo na tia no sangy ratsy ohatra dia manao an'izao olona tsy tia tsy dia hitako loatra hoe iza ny tokony tsy ho tia anaiko sady raha imenja izany anaka olona tsotra sady manam-panahy tsy misy olona ka halaza izany olo mifiarahamonina sady tsara fanahy loatra izy mivady ireo antra olona loatra ary ka za nge tsy miteny hoe zao
tany amin'ny lasa tany ohatra na tsy haiko e. Fa inona mihitsy ny tiany lateneniny e? Miezaka mitady vahaolana miaraka aminareo ako. Sa dia manan'olo tiana koatranao izy? Evinao ifato e? Ie, andeha ho any amin'ny visekely vetivety aloha e. Za koa andeha hiakatra any ambony akaina fa maharary be ny lohako azo faty kely hoe ry tovolahy? Hoe tsy dia haiko loatra izay ao andohanao fa indraindray mivavanao to miteniteny foana izany. ka tsy aleo ve miteniteny foana toy izay manaonao foana raha niny a? Fa efa sahiratsana be daholo izay, indrindra fa ny zanako. Ka miangavy ianao mba sainao aloha izay vava avoaka mialohan'ny itenena na vavao maika mampitombo fahorian'olona. Rehefa tsy mahita tenenina, aleo mangina. Tsy dia tsara koa ny lehilahy be resaka loatra fa sarim-bava ireny amiko. Aminao? Voaray aloha ny androany fa amin'ny manaraka za indray no mametra ny fehipetra sy ny fitsipy-talao raha neny a. Andefitra aloha ny androany, angina. Fantandremo fa zany nanokatra ny kahe ary ety tanako ny penina. Zany nanoratra ka izay tiako atao farany tantara. Inona ny tianao tenenina e? Fa inona mihitsy moa no... Mba teo be resaka fotsiny sarim-bavy e. Poritra. Farany ary, rehefa tsy antso abebe ianao dia atsoy amin'ny anaraka fa aza atao an'izany raha nenineninao zany fa tsy tiako. Indrisy mantsy fa tsy izay tianao foana no atao e. Veloma fa sao raiko tory ianao ka tsy fakahita tsontsika raha neny a. Fa mihevitra ny tena no iza loatra iny sa inona ny tiany atao? Mbola tsy vady ny rojo ara-dalàna akory dia efa midingana siomiseo milay toy ny inona. Misaotra tompoko, tsy fitako ry tompoko ny tapam-bava foana toy izao fa saverina tsony iny e. Fa tsy ka mihitsy inona nefa ny tadiavinao e? Inona ny raha tsy nataokanareo ny dia ampitsalianareo toy izao a? Ohatrina ny vola tadiavinareo fa omenay e. Ohatrina ny vola omeny izay naniraka anareo ny tasina ato toy izao fa vonina ny anome avy teleniny izany e. Ary ny manome toko fa tsy ampandren'ny polisy meko na ohatrinona na ohatrinona e. Na ohatrinona na ohatrinona? Eny tompoko. Fa angamo ianao tsy efa banky tanteraka raha matomenja. Eny e, fa feon'olona ohatran'ny fantatro izany feo izany a. Ahoana? Mitenena hoe ianao azafady? Mitenena hoe ianao? Eny ary e, manana vinanto tena manam-bola sady tsara fanahy be a. Mino fa omeny na ohatrinona raha navotana no ny fitiavany anjanako. Andetika anao ary ataony. Io fa isoro ny sarotavany. Andetika anao ary ao ataony. Toky! Fa ahoana izao? Toky! Zao izao e. Itoky vonantonao le vonlazainao teo. Fa ahoana izao e? Fa ahoana izao ry toky a? Ary moramora aloha fa tsy hainao mihitsy izao no mitrerona eto a. Manafaingana ny ora aminoko anao fotsiny izany. Fa ho vononao ahoana moa? Fa nahoana e? Inona ny raha tsy nataoko anao ry toky a? Be dia be. Aza mba atao an'izany moa e. Zaza miaro anao foana sady mandrisika ny rija fa mitady salasalany aminao izy. Tsy rarahako izay fisalasalany ihany sady tsy mila ny fiarovanao ihany koa. Mbola ho avy ny fanampiny nahazo azy iny fa aza manahy. Fanampiny nahazo azy? Toky!
sanatria ianao ihany koa ve nandoro ny tranonay? Tsy nandoro fa nampandoro. Ary lanitro fa niditra lalina tamin'ny olinona reny zanako hoe tsy mendrika ny zanako ianao ry lejiolahy tsy manjary ty a. Sady tsy dia misy ilako loatra koa ny zanakao e. Ay mbola tsy tianao ihany koa ny zanako. Misy voasary makirana 3 reto amiko reto. Apetrako eto ambany eto ka isaky mitrerony ianao dia silako 2 ny iray ary ahosotro amin'zato vatanao feno fery zato angiry-firy tsara ary rehefa tapitra ny ranony dia any ambavanao no atsetsiko ny ambony. Andray? Voatapitra ireo dia tapitra ihany koa izany ny resantsika ka tsy misy tokony ilako ny fahavelomanao intsony. Mazava tsara aminao fitsipodalao. Fa nahoana loatra ianao ny temanao an'izao ry toky a? Hamotika anay fotsiny ve nahatongavanao tao amin'ny fiainanay sa ahoana? Mazava loatra. Fa inona ny antony e? Efa nanala voasary ray sahady ianao zay a? Aiza le antsoko teo? Andriamanitra, toky mifona fa tsy teny intsony aho e. Ay, kay marary be daholo ange reny fery manerana ny vatako nataonao reny e. Ay, maty a mama. Vonjay hoe. Reraka eo ianao fa tsisy andrianao mihitsy eo na dia kely akory azy e. Any amin'ny 10 kilometatra trano any vao misy tanàna mety misy olona. Mety ho tonga any ve nikikika anao? Aleo fa ampiko alikola kely mihitsy ampatsirotsiro tsara azy. Maty. Ary ty tsakotsakoina atelo mifaty any amin'izay fa mankaleo be ny maheno ny feo anao io. Fanakaizina ina ry dada? Efa ho herinandro izay. Raiko ny misy azy anaka ohatr'izay izy efa nalaiko tany fa tsy navelako hitebiteby ohatr'izao tsika. Mino fotsiny hafa salama tsara tsy maninona izy any. Dia inona nefa ny tsy hodiny e? Na farafaratsy ny etsondra izany. Dia tsy haiko ry anaka. Fa aiza loatra reny ry neny a? Tadiavo moa ny reniko ry dada. Raha sanatria mitsaly ihany iny. Sanatria efa... Aza miteniteny foana ry rojo. Avy aty izany zanako izany. Manao any dada? Zao vakisaina sy mitebiteby tsy mahazo avao hatramin'izao ry sia. Rojo? Mbola tsy hita foana ange nena ry toky e. Okare zay e. Tonga foana izy fahazamana. Manginy izany avako izany e. Hoento kely mivoaboaka ny mively any any mihitsy angizy ry toky mba makamaka rivotra sy makasaina kely. Malahelo lava sy mitomany andreniny foana fotsiny no ataony rehefa ato. Akazo mihitsy no atondihako ka. Mandehana aloha sombinaiko a. Mametoky anao fa tsy maintsy anao izay faraheriko rehetra ahitany andreninao. Misaotra dada. Lasa izay. Teriko ihany izy raha riva e. Maso to. Andeha hivoaka hiaraka aminy ngay ianao rojo? Enatra bebe a. Manantena vaovao mahafinaritra mandra-piveriko. Hoentina mbafaka anaka. Oe, andehaka amin'ny findaiko any anefitra vetivety aho fa adiniko any a. Andrasako any anaty fiarindry e. Fa hoentinao aiza moa ny zanako? Anaraka anay nga raneny. Zary tovolahy tsy olona tsotra loatra ka tsy mahita tsara toan'izy mivady a. Haiko tsara ny manavaka ny olona ratsy sy tsara, indrindra rehefa hiditra atao amin'ny fianakavianay. De? Tsy haiko izay fikasana sy tanjonao amin'ny zafikeloko fa miteny tsara anao a tsy handratra na... Na aninona? Ratsy izany dia aninona ianao? Sa ianao ihany koa izany raha neniny tokony hifidy an'izay ho vadin-jafikely nataonao tamin'ny zanakao? Maninona tsara?
hitady olona manan-karena sy mahitahita kokoa noho izandray ianao amarotanao azy tony nataonao fahiny. Fa aza miteniteny foana fa taizano. Mbola tato ianao. Misy olana nga ka mampitandrina fotsiny raha ny eny tsy ampijaly anao fa raha tsy zany ataony mahita andao andeha miraha nenoneny faty le tsy manjary ty. Andriamanitro, inona loatra raha ny tiany tokiny atao e? Izy daholo ny antony fahorianay. Izy ny nandrisika sy nyray tsy kombakomba tamin'ilay tsy vaniny iny nangalatra sy nambotry ny orinasanay. Izany io no nahatongavany hamotika anay. Fa maninona e? Inona nataonay azy? Sa iza riny? Sao dia mba zanak'irija tany amin'ny sisiny ihany. Nefa tokoa sa mety hoe zanak'aingo? Tsy mitombona. Izy mbola velondray aman-dreny tsara sady salama tsara ve le raha fozako tato? Toky, inona mihitsy ny tianao atao e? Ahoanao io rojo raha mare an'izao, Tsy misy esako saina amin'izay zanaka ho any raha matoty Inona fotsiny izany ny raha anasiana nadalanao ny zanako raha tsy tia azy akory ianao? Tsy afaka ny tiany anabaviko mihitsy raha matoty Maninona tsara? Na efa toy izao raha ny ratra sy ny arerahana mahazo anao, minao fa mbola mandre tsara ianao. Tsy ny esoriko tsinona ny sofinao. Anabaviko? Tohatra fiakarana mba hatongavako amin'ny tanjoko dia ny valifatiko fotsiny ny ilako azy. Anabaviko? Valifatiko? Aza vao ny tianao ambara fa tsy azoko e. Mbola mitoy ny lalao roa sisy reto. Mifona toky efa mijaly loatra re ahy. Ka zay ange le tanjoko ny ampijaly mafy anao sy ny ankonanao. Mba ampatsiritsory azo kokoa dia nitondra rano sakay misy sady mbola doro tsara. Ty ihany koa misy vinaigra. Mifona re. Ay, maty marary maty mama. Mika mafy ataovy mafy tsara dia alatsao daholo izay tahirin-dranomaso rehetra anananao fa tsy isy fotoana antatsahana ho an'izany intsony any amin'ny ho avy any. Mangiry mafy mama kay maty ahy. Mamanao efa ny apasana sa mama razety zany atsonao zany mbola ho avy ny azy fahazamana tsy misy veranjary zany eto. Mafimafy mafimafy ary na hotorana sahala amin'ny omaly azy ianao dia aza manafa ho velomiko indray satria androany ny farany. Leo be mandany andro mandeha aty mantsy na dia fafinaretako ary mahitanao mijaly. Fa inona loatra ny ratsy nataonay ianao ianao ara tsy fantatray ratsy rojo nahoana ny dia ataonao an'izao zay. Za manokana tsy nisy fa nyreniko no betsaka ary nefara tamin'ny famohizany ainy mihitsy zany. Tadidinao tsara iaingo. Iaingo? Eny le ny vononao efa taona lasy zay. Zanak'iaingo ve ianao? Mazava loatra raha matoty za le kamoty reny tsy fidy no nietraketraka ary mbola tsy navelanao isitraka n'izany fitiavandray izany atry ny nahatany amboaka ka hatramin'izao ny reniko ny ady rery teo amin'ny fiainana.
le kamboty irery tsy nanana nizaniza ianteherana le olona tia ka jamba loatra dia nanaraka olo tsy nanjary taty an-tany tsy fantatra taty. Andriamanitro, iaingo reniko le tambavobavy tsy nahita fianarana ny tonatonana taty dia nataonareo tsinitsinina nandritry ny taona maro raha matotia. Tsy namelanao raha tsy voaongotra teto atratra le tokana nanolorany ny fony sy namoizany an'izao tontolo izao. Tsy nananasa na tahiry na iza ny anteherana ny reniko vao lasa le ray tsy manjariko. Mba tsapanao ve ny amafy ny miadina atrehany tamin'izany e? Mba tsapanao ody any amin'le ambany vohatra lavitra dia lavitra ny elana ho fatin'ny vava sy ny fitsaran'ny olona. Mba tsapanao ve zany e? Tsy marary noho ny ratraposy ny fikirizana nahazo andreniko firotoana lasa zany e. Indrainao tenenina fa tsy nisy fahadisoko zany e. Izy ny tika nanapa-kevitra niaraka tamiko. Dia tsy nisy fandraisana anjara mavitrika ao sy razety tao ianao ihany ange dia efa niaika zany tamin'izy mbola tany amin'ny hôpitaly e. Dia iza ihany koa ny namono azy? Ny reninao tsy nijery vao niepita e, sady ianao ny namono ny reniko e, satria ve rafinao izy? Accident ohatran'ny accident rehetra ihany iny. Tapitra amin'ity le voasary. Mifony milela-paladira asasinany iny ay. Mandehana fo azy dia le lafo ny faladiany reniko any am-pasana raha azo atao zany e. Ay mifony efa mifamelange zay, efa namela izy oa. Izy ny namelanao fa tsy za vavaka farany. Mifona rery toky ina rentinao ataoko fahataoko zany e. Vavaka farany zao ny tiako ataonao. Sitrany ay mba lefilefo ny doza ny fahotana vitanao. Mba saindre mivady amanjanako e. Irojo tsy nisy fahotana na tsiny mihitsy tao anatin'izao tantara zao. Toy ianao ihany izy. Toky vita ny vavaka. Zay ty malala, bisou. Toky, fino ty ataonao? Rojo. Fizy ny vehivavy noroanao ny ara-mivoaka tato trano taminao iny? Fizy ino ary zay zany mahatonga anao mandaha mafy isaky mikasa mba hody aty satria misy vehivavinao ato. Satria tsy tokony hody aty ndry fa tsy mbola vadiko ara-dalàna e. Fino fa vadinao ara-dalàna? Izy ino falio izy iny. Olo tiako iny rojo Trai toky. Dia sanao ve namitaka? Sanao nanitsakitsaka? Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Sanao nanimba sy mahavitiavako anao. Sanefa efa mba miezaka manao izay nahafaly sy nahafapo anao. Tena tiako ange ianao e. Dia sanao namitaka? Sa izay tsy mba ny fitiavana anao tanteraka nanaja anao fatratra. Nanampina ny sofiko ninona tenin'ny dada sy bebe. Fa nahoana kosa ary toky lehilahy hono matoa mitady fitiany ankafa dia misy tsy ampy ao izay nefa tsy hitako izay. Fa nahoana loatra ary toky ndeha hiasa rojo. Tsy miala eo ianao e. Mila mifanasavintsika. Ka tsy hitako izay tokony ho hazavaina fa efa ren'ny raha nahita reny ny zavanitranga e. Mafainao eringe izany e. Ka hanasaro-javatra ahoana indray moa ary dia ianao indray mitseriny.
finona mihitsy nao an-tsainao tery toka inona ny tianao atao rojo aleo misarakytsika ino ny tiako hiara-dalana amiko mandrak'izay ok'izay sombinaika oka moa izay tsy zakakory dada tiako loatra izy velao izy hoany tsy moramora angezana ry dada olo tokana nomeko ny foko iny nametrahako filokina mba ny anteherako nanantena zenge ary dada fantatro izany sombinaika oka ho azy zay fefa hoherinandro izay indri ohatr' izao foana mitomany lava sy midy an-trano tsy mety misakafo raha tratrako aloha iny a matoko iny tsy manaiky an'izao kosa tsy haiko hoe miafinavy e le tsy manjary iny sa ahoana fa tsy nety tratrako ao an-trano mihitsy ange tsy ataoko vitavita mora kosa aloha zao anaovany anjanako izao a niezaka nanaka anazy fa tsy nety izy avelao fa izy mihitsy ary nyresahny eto zao ino len'le tsy manjary ty moramora ihany ianao ry dada tsy rarony loatra ny nataonao ry toka zao no mafaly an'lahy zao matoko alahy andro any moramora ihany ry ritsa fa tsy hay zay ho an-tsainy reny a sao mody tonga ty andrankitra anao fotsiny dia fandrom-pandriny amin'ny kely foana eo ianao mariny izany ry dada inona tokoa natondehanao ry toka ijery ny fahoriako sy ome fa totosa ny fikasanao ie afaka mifaly ianao tsy te alahala n'izany a fa ny zanako tsy atao filan-dratsy mahita izany ka avelavelany lahy fotsiny rehefa afa-po tamin'ny alahy so everiny lahy fa tsy manandray hiaro azy ary izy io a dia efa miteny anao tsara tsy kasy tanana eo ntsony fa voatery hanohatra anao a dia mbola hosanao ihany kory le tsy matahotra an'andriamanitra ty izany tsy matahotra an'andriamanitra zasa izy inona kosa mbola nandrasanao taoriana nanaovanao ny zanakay manambola izy dia veriny fa tokony ho raisina pitsikiana foana ninonino nataoniko mandeha any ianao mandeha ry toko dia mbola tsy tezitra loatra dada efa tezitra mihitsy moa izy iny ko tsy hay zao raha inona nalainy any manasa tanana fa tena hoana loatra ry toka inona ny ratsy nataoko anao sady amin'izay mbola sahanao ihany ny tonga ty manoatra no reny tsy nisy nininony reny tsy mampaninina any higadra raha mono an'le atom-pahoriany zanako nandehanako any dada apetrao iny ay mba tsapanao ihany fa mafy sady marary zany voaratra n'olo ty izany rehefa ny zanako ao ny voany fa rehefa ianao zany no manao dia mety fa rehefa ny hafa tsy mety a elahy zao aloha ny resaka eto fa aza mitady fa noho ny avy aminao daholo ny nahatonga an'izao e ianao aloha zao ny diso fa aza manilika na mitady olona isolo ny toeranao izy angany nandratra an-tsanany ary tsy ianao mihitsy ny tokony hitrerina ety io vava-maimbonao io a mba hakombony mandidy anao kosa ary toko mba tsy hamingavinga andremy beako fa ha tsy mananjoa andidy ninonino ry eto fa miaino fotsiny fa inona mihitsy ny tianylahy atao e angana fa ela be zany e amaly faty rangaty a amaly faty fa amaly faty ny reniko izay nataonareo tsinitsinina taona maro lasa zay e taona maro lasa mbola tsy lasa lavitra kory ny fiarahanay sy rojo fa nataoko fotsiny zay raika tamin'ny fony tamiko tanteraka tsy noentiko ny ala lavitra ny fianakaviany sy ny tanànany izy nanana anareo izy nanohana sy nampahery azy raha nilozako ary manana fahaizany ihany koa izy sady mbola mangina aloha fa zazo no miteny e lasa saina sahady ianao andriamatorija fa nyreniko nandeha taty tany lavitra taty tsy nahafantatra afa-tsy anareo tsy mba nanam-pahaizana be ka nanana asa tsara ianteherana sy ivelomana farafaharatsiny zanakiaingo vela ie ianao no mba
narahany tatia tany lavitra taty nefa narinao izy rehefa nahita ny menjy ianao. Izy nefa efa vadinao ara-dalàna tsara ary mbola vadinao hatramin'izao. Andriamanitra, miantsoa mihitsy an'Andriamanitra fa mbola tsy hay izay anjoanao rehefa avy eo raha matorazety ah. Satria raha tadidinao dia ianao ihany koa nisan'ny tena ratsy ary mpandray anjara fototra tao anatin'ny tantara. Toka izay nampijaly sy nandratra ny reniko tsy maintsy hijinjanona fafiny e. Ary izany nahatongavako mangiry firy le tsy misy reny e. Zany ny ainako ary mbola iainako hatramin'izao. Nareo ary mety mbola manantena kely ihany fa hiverina izy fa ny ahy kosa efa no nareo daholo ny antony fahoriana ny ainanay sy ny ainy. Ialahy zany naka ny menja. Aiza izy? Efa nijinjanona fafiny izy e. Efa voarainy ny anjarany. Fa nataonao aiza ndreny kory toka? Mifona ho azy ah. Mifona ho azy ah toka. No izy ny nandozandraiko ny reniko ka niretany mafy indrindra teny mandra-pahafatiny. Ary mbola izy ihany koa ny namonina hafaty azy. Reninao zany le... Ie, efa ny mafy indrindra ny nampiaina n'io ramatoa io sy ny rainao azy tany atokantranony. Mbola nanapitrotraka ny reninao. Tsy namelany raha tsy niala teo atratrany mihitsy ny vadiny. Voatery ny taiza sy ny fofotra irery teny izy. Niady rery teo amin'ny fiainana, tsy vola, tsy fahaizana, tsy... Zanako zany ialahy. Zanako ny reniko rery ah. Zanako ao zany ah. Nandainga tamiko foana iny hatry ny fahakeloko. Tsy nanaratsy anao taty amiko mihitsy izy. Nyhevitra foana fa fiana soroka mamino ifanaovako amin'izany raiko izany amin'ny fotoana ahitako azy voalohany saingy alako ianao sy io ramatoa mpamosavy reninao io. Moramora anaka fa marary be ny lohako. Tsy rarahako e. Tsy rarahako na ho faty any mihitsy ary ianao. Zany aza faniriako. Penadaza antsika. Andriamanitra. Raha fantatro fa ny toejaza ny renilahy mety tsy nandao azy aho tamin'izany e. Mety? Eny e. Mety hoe sarahako ihany izy fa ny zanako tsy navelako tsisy ray teny. Oe, bebe! Bebe! Fa maninona ianao? Dada avonjeo! Andriamanitra, neny a! Zay voatsapako ny fetsika rehetra raha nata. Tsy mba nisy fetsika olontiana mihitsy ny fetsika ao. Na nanoro-kary tsy mbola nataonao fa sao manatsanaja zao foana anao mbe teninao. Isaky mba te hitosy taminao aho dia mahita irika ialana foana ianao. Toka mengavy aho. Mifona noho ny nataony dada sy neny, noho ny nataony bebe. Mifona. Za mifona amindry rojo a. Tsy nanany tsindriny efa lasa tsy maintsy nataoko tohatra fiakarana nanatrarako ny valivatiko. Efa ampy kosa angamba izay e. Nipitehanao tanteraka ny orinasanay. Nitoranao ny tranonay. Tsy ero ange dada raha tsy mitondra olatra sy takaitra mandra-pahafaty e. Bebe any tsy hay raha ho faty na ho velona. Ary neny mbola velona ve neny ry toka? Mbola velona ve isa naka ny andreninao dia nalainao ihany koa. Mengafy ianao aho mba valio ry toka.
Dada, nanahoana izy? Tapaka lalandra izy. Efa inny rana andre iny. Ayato elahy. Izany antsa azo ry dada. Misaotra anao fa mila miresaka amin'ny ihany keo. Za tsy manandresaka atao aminao intsony andreo matorija. Aleo andeha. Toka. Tsy nisy olombelona tsy diso izany fa ny zava-dehibe dia ny fehikenany tsy nentina tao. Ary vonina ny anonitra ny tsy vitako tamin'ny sehatra amin'izay Tsy misy nininona tokony ho nieranao satria vita neny atsakany sy andavany daholo ny andraikitra tokony noraisinao. Vita ny namelona, na mpianatra ka nahatafita toy izao. Vita ny niaro hatramin'ny fahakely ka hatramin'ny nahalehibe indrindra tsy ory fitiavan'izany tamin'izany. Tsy tsaroko akory fa tsy manandray raha tsy mahita ny hafa miaraka amin'ny dadany. Fa zao efa tsy eo intsony reninao dia avelao izy mba... Amin'izao efa lehibe, tsy mila fiarovana na ho velomin'izana izy intsony. Tsy mila azy Zalavina moa zanako fa efa mafy loatra mahazo Tsy mafy noho ny nahazo any eny zany Aza jerena ho toy ny zanakao satria mety tsy ho vokatry ny fitiavana tsony no antony ny siko tamin'izany fa noho ny fahazarana na tsy haiko. Zanako elahy. Tsangam-bato ny fampijaliana ho an'ny eny Tsangam-bato ny fahoriana ny ainany. Ny ato tsy maintsy natrehany rery vokatry ny faratsitsainareo. Toka, hitany lahy, ny tare ratsy ny tsy azo ovaina fa tsy nipetra ratsy. Dia hitondra inona eo amin'ny fiainako nefa ny fiovany tia ny adresy misy andreninareo dia alay voany izy. Mbola any angamenja. Efa teo amin'ny segondra farany nanaperako ny ainy no niverina tato an-tsaiko daholo ny anatra rehetra fitezany eny Tsy nitezainy amon'olona. Ary ny antony faharoa tsy namonoko azy ihany koa dia ny fieritreretako an'ny rojo. Tsy nanatsiny toa ihany koa izy tao anatin'ny tantara ka tsy rarindra ampiainako azy ny ainako tamin'ny nahalasana ny eny. Alay voany izy. Misaotra Toka. Tsy te hahita, tsy te hifanerasera na hifanena aminareo intsony mandrakizay. Dia ahoana izany ny fifandraisantsika? Tsy misy tokony hifandraisana. Tsy fantatro akory ianareo. Dia fa nanahoana zao neny? Tsy afa-hetsika mandrakizay ny ilany ray manontolo. Andriamanitra! Rija. Ay, taitra ianao. Miandry kely hono dia hoditsika. Menja. Neny? Ay, mbola tany ianao. Fa inona mampitomany? Tsy reo ange tena azo antsika ary neny. Ianao dia tsy afaka hetsika mandrakizay. Tsy maintsy jinja amina fafiny daholo ny olona rehetra indray andro any. Nandratra sy nanisy ratsy olona dia tonga izany ny andro andraisako mivokany. Avelao an'izany. Tsy naposiko izy fihetraikany be toy izao sy any mba fiainan'olona mandra-pahafatiny fahakalana. Zafikely kokoa iny, tsy tiako ny hakalany Ny any azontsika atao dia mivavaka amin'Andriamanitra mba hanalefahan'ny fony ka hitodiny amintsika sy hamelany antsika indray androany. Dia hifanerasera sy fandray amin'ny janako
fa inona no ataondry aty? Mba afaka mandroso ve a vetivety fotsiny. Midira laha zao zay antondihandriva maika. Salama tsara veloha elahy tsy nisy raha tsy ny fanaovantsika sy alahy kosa angambe dia hifandray sy hifanerasera amin'ny zoko koa. Fantatro fa olona tsara elahy saingy na raha tsy ny fankahalana sy falifaty fotsiny. Ambo kosa angamby Serge toka efa nanena sy nitsinjanona fafiny rehetra. Faranao amin'izay ny tantara fa zay tazona tsony. Nanontany nitazona neny ny polisy fa nandaingatra amin'ny farany izy ho fiarovana ny lahy. Tsy misy tokony esako saina amin'izany zay ataony ihany. Efa ho volana maro lasy izay. Mbola tsy tony ihany ve ny fony lahy? Mety andro 4 taona ary e. Mandrakizay angamba ary mandehana amin'izay mandeha ihany ka. Mba nanirana nazoky lahy ary ambety teniko tamin'ny dada sy neny foana fa tokony mba nasiana zoky lahy aloha. Tiako raha mba nizoky lahiko no mibedy ary efa tara vodiana ao an-trano. Ampatahotra ny olo tiako sao mampijaly ahy izy. Hiaro ahy ihany koa rehefa eo anilan'ny dada sy neny. Mba fitarainako rehefa misy zavatra tsy tiako ambara amin'ny olon-dehibe. Mila zoky lahy mihitsy aho amin'ny lafiny rehetra e. Toka tonga hifona noho nataondreo ray aman-dreniko sy ny renibehako. Ary tonga hangataka sy hitalao fitiavana familahy ihany koa. Fitiavany zoky toy ny itiavan'ny sandriny rehetra. Mila ny lahy manatahako any lahy. Aleo ary andera mbola tezitra loatra ka tsy afaka miresaka elahy e. Rehefa tony ny fony lahy dia tsy miova ny numéroako. Ny trano moa efa hitany lahy. Rojo zary no mifona amin'ry fa tsy raro loatra ny nataoko andry e. Mamelany eloko fa jamba ny valifaty sy ny fankahalana loatra izoky dia tsy mba nihevitra sy nitsinjiko elan'ny zandriny. Mifona kia. Zoky malalako. Mamela avy indry? Mamela ny lahy raha vonina ny andray atony sandriny lahy lahy dia mamehana mafy. Mitindray mitoraka ity dia tsy esako saina na zanaka vokatry ny fitiavana na tsangam-bato fa ny zava-dehibe amiko dia piray tampotsika mananjandry aho. Ezaka nadino ny lasitsika manomboka eto ny fiainana vaovao. Tsangam-bato. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitoy no soratany haingony ivity. Ho velomin'ny ralala Miaraka amin'ny Louise Raveloso, Saoly Rakotonanahary, Nanja mandray feo Mamy Arvony, mandrindra raha teknika Aro manatontosa Nanja Razavindrakoto.